fa le mitsidika antsika siraray avy ry havako malala nytokantrano ny mity zomalina ity amin'ny alalan'izao mofinaina izao fa le mamangy aminaran'i Jesosy ny zanaky ny fiangonana potantely sy isika rehetra manaraka ity mofinaina ity ry havana ary dia manonona ny fiadanan'ny tompo aminao mampaherenao amin'izao vanim-potoana sarotra izao ary mampatsiaro anao ny fitiavan'Andriamanitra mampatsiaro anao ny herin'Andriamanitra ny fahefan'Andriamanitra mitondro izao rehetra izao na inona endry zavatra lalovantsika dia Andriamanitra tianao ary tsy mamela anao ho resy eo anivon'izay fizaham-toetra avelan'ny lalovanao izay. Ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Timoty ry havana, Timoty 2 toko 2 ny andiny 2 ka hatramin'ny 4 no mofinaina an'io araka ny fantatsika. Timoty 2 toko 2 andiny 2 ka hatramin'ny 4 fakitsika aminaran'i Jesosy ny tendry-havana. Fa mantsira ny filan'ny tanora fanahy ary mieza mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'izay miantso ny tompo amin'ny fo madio. Fa mandava ny fanontaniana adaladala tsy misy antony satria fantatrao fa mahatonga ady zany. Ary tsy mety raha miady ny mpanompo ny tompo fa ho malemy fanahy amin'ny olona rehetra, mahay mampianatra, mahalefitra, mananatra ny mpanohitra amin'ny famboram-panahy fa angamba Andriamanitra ny miazy fibebahana ahalalany tsara ny marina ka odiny sainy ho afaka mifandriky ny divoly izay nanao azy samby belona hanao ny sitrapony. Ray masino manamasiny anay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Ny taratasy izay nosoratan'i Paoly ho an'ny Timoty ry havana dia taratasy fampahirizana zanakaram-panahy, fampahirizana mpitoron'ny filazantsara. Ary hita amin'ny votoatin'ny taratasy fa mifanakaiky, taratasina mpianaka moa zany, dia mifanakaiky fo ny mpanoratra sy ny anoratana. Satria moa mifanakaiky fo izy ireo dia misy zavatra iray atao hoe tena mety ho resaka manokana azy mianaka mihitsy aza moa izay ahitantsika izany ao amin'ny Timoty. Tahaka an'ireny afatra ireny manao hoe misy sotroto vaikely afatra manokana izy ireny. Tsy nanafatra ny apôstôly Paoly ho an'ny Korintianina manontolo na ho an'ny Efesianina ohatra fa afatra ilazana fa afatra ataon'ny ray amin'ny zanaka anatra zany. Kanefa mbiadia amintsika dia soratsika n'Andriamanitra fa tonga afatra ao antsika koa zany afatra izany hoe mansira ny filan'ny tanora fanahy, mieza mitady fahamarinana, finoana, fihavanana ho an'izay miantso ny tompo amin'ny fo madio sy ny sisa rehetra. Fa inona ry havako malala no ataontsika hoe ho fampahirizana anao amin'ity alina ity manaraka izany mofinaina izany ianao. Timoty dia ny na miasa nanohy ny asany Paoly tany amin'ny firenena sy tany fiangonana maro, tany Efesosy, tany Korinto. Ary dia Timoty somary marefo, tsy dia tena hoe matanjaka be sahala amin'ny Titosy izy akory, marabatana io zany, fa somary marefirefy Timoty. Ary tanora tsy hoe betona dia manao ny Timoty fa milatsaky ny 30 taona azy. Izany dia tena mbola tao anatin'ny fahatanorana nefa nanohy ny asany Paoly izy. Ary dia izany tanora zany izay mahatsiaro osa manoloana ny asa dia indraindray mety ho kify, mety tsy mieritreritra havita ninona azy. Dia nanafatra ny apôstôly Paoly, nanafatra nanome toromarika ho fampahirizana ho azy amin'ny asa izay nitsoiny ny tompo azy. Dia misy kajol'olona roa ary, dia sokajo voalohany ireo izay miaino an'i Timoty ao anatin'ny fiangonana zany eo, ireo izay miaino an'i Timoty, ireo izay manampy an'i Timoty, ireo fiangonana izay ataontsika hoe mitady ny tompo. Io le teneny hoe miantso ny tompo amin'ny fo madio. Fa misy kosa
ao anatin'ny fiarahamonina io na ao anatin'ny fiangonana koa aza izay mifanohitra am'izay tsy io le tenen'ny apôstôly Paoly hoe mpanohatra any reo zay tsy vonona ny andray ny filazantsara torin'ny Timoty na efa tsy nivonona andray ny filazantsara torin'ny apôstôly Paoly koa aza ka nilaza ny apôstôly Paoly fotsy apôstôly ary de mazava ho azy rehefa tsy ny andray an'ny Paoly apôstôly reny olona ireny apahany tao anatin'ny fiarahamonina tao anatin'ny fiangonana de mazava ho azy fa tsy ny andray zay mbola nilazain'ny Timoty ihany koa izy ary ireo le ambaran'ny apôstôly Paoly hoe mpametraka fanontaniana adaladala dia Paoly ary de mitodika manokana amin'ny Timoty manao hoe aoka ianao raha verenana adika tsara mba ho azo tsara ilay Timoty faharoa toko faharoa amby roapolo teo de toy ny manao ny apôstôly Paoly manao hoe zao no izy ianao aza miraharaha na aza de mansahira-tsaina amin'ny fanontaniana zay saribaliana na adaladala izay apetraka ireo zay tsy vonona iaino ny filazantsara tsy vonona iaino ireo zay ataontsika hoe tsy andray ny afatra zay hoentinao na fanontaniana adaladala zay tsy tena mamaha-olana koa aza miraharaha zany raha baky teny io fa nandray mahatonga ady zany satria fanontaniana mety miteraka ady hevitra tsy de mampandroso fa izao no ataonao ny zava-dehibe tokony ataonao de izao mitody am'ireo olona zay miantso ny anaran'ny tompo amin'ny fo mahitsy am'ireo olona zay tena liana amin'ny tenin'Andriamanitra am'ireo zay liana ny filazantsara de am'ireo mitodika reo andaniana ny fotoananao am'izao andro farany zao am'izao herinao voafetra izao am'izao fahosanao zao de mandany anao mitodika amin'ireo olona tena mitady ny tompo marina zay no azo andikana azy de ho an'ny tenanao antsiro ny zavatra ratsy irona ny olona ankehitriny misy zavatra ratsy irona ny olona ankehitriny de antsiro reny mirona makany ny olona ny maro de antsiro reny fa izao mandana manatona ireo zay olona tena mitady ny tompo marina amin'ny fo mahitsy de mandany ianao miara-mikaroka amin'izy ireo ny rariny sy ny hitsiny na ny fahamarinana mandehana ianao miara-mikatsaka amin'izy ireo ny finoana mandehana ianao miara-mikaroka amin'izy ireo ny fitiavana sy ny fihavanana de mazava be zany le teny afaka malala ny hoe fitaomana antsika hijery ny olana amin'ny tena izy inona ny fotoana inona ny tena tokony ho ataonao amin'izao andro zao raha ity Timoty ity mandehana ianao manatona zay no afatra mandehana ianao manatona miresaka mifanakalo hevitra amin'ireo olona zay mitady amin'ny fo mitady ny tompo amin'ny fo madio tompo matsan'ny Timoty de iarao mikatsaka amin'izy ireo ny rariny sy ny hitsiny ny finoana ny fitiavana ary ny fihavanana inona ny afaka malaza ireo efatra ireo efatra de ninona eo amin'ny dininy fa roa amby roapolo io fahamarinana finoana fitiavana fihavanana ireo ny tokony ho hitanao anatin'ny olona mitady ny tompo amin'ny fo madio ka mandehana mikaroka an'ireo azo fitiny ry afaka malala manao hoe inona moa ny tena kristianina marina atory ianao de metra-panontaniana tamin'ny tontolo andronao an'io indray inona ny tena kristianina mahitsy fo inona ny tena kristianina mitady ny tompo amin'ny fo madio de reo efatra ireo inona avy zany fahamarinana finoana fitiavana ary fihavanana fahamarinana ve adikan'ny soatra masina koa hoe rariny izy io tsy fahamarinana araky ny lalàna ihany fa rariny arak'izay takin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa zany le afaka malala de ny kristianina tena mandala mitady ny tompo amin'ny fo madio de kristianina mandala ny fahamarinana ny rariny ny hitsiny
be deaibe ny efandrenesantsika momba ny hoe fotoana fikaroanany fahamarinany zao, fotoana fijoroana ny fahamarinany zao, fa fahamarinana mita amin'inona nefa, fahamarinana jerena amin'inona nefa ny tadiavin'ny tompo aminao, de fahamarinana jerena amin'ny tenin'Andriamanitra, amin'izay tadiavin'Andriamanitra aminao. Ary ianao mahafantatra tsara, mpino mahafantatra tsara na hoe fahamarinana ny avako malala. Marina fa eo ny fahamarinana ambaran'ny lalàna zay tsy hidikevitra fa arahantsika, ny fahamarinana ambaran'ny fiarahamonina zay tsy hidikevitra fa arahantsika satria tikolona natao ny fiarahamonina, fa mbola mihoatra lavitra noho zany fahamarinana tadiavin'Andriamanitra amin'ny mpino. Zay fantatry ny mpino tsara zany, fantatry Timoty tsara zany, zany fahamarinana tadiavin'Andriamanitra izany, fahamarinana mihoatra lavitra noho zay takin'ny lalàna misy eo amin'ny fiarahamonina azy, fahamarinana zay tahaka ny fahamarinana nataon'ny Kristy nanolotra ny ainy ho an'ny hafa. Mandehana ianao mitady finoana koa izy, ka tsao zany ny finoana. Dehibe avako malala amin'izao andro zao ny fikarohan'ny olona ny finoana, fikatsahana ny finoana. Miazaha mitady fitiavana miaraka amin'ireo zay mitady ny tompo amin'ny fomadio ary ny fihavanana ny fifankatiavana. Natapitra tontolo andro ray ianao amin'izao oro zao de atory de refeso amin'izany efatra izany ny tontolo andronao anio. Nanahoana ny tontolo andronao tamin'ity? Niara-ny katsaka tamin'ny fiarahamonina na ho an'ny tenanao, ny fahamarinana ve ianao, ny finoana, na avaky ade ny soatra masina, na vita ny hira ho an'ny tompo tao anatin'ny ady sarotra, na atonina vavaka, na fitiavana, na vita nanao asa soa, na vita namela heloka, na vita ny antra, na vita ny faly, ny fihavanana, na vita nampahery. Ny avako malala tory ianao de mangataha amin'ny tompo raha toka nisy tsy vita zay efatra izay, na ny anankiray tsy vita, na ny telo, na izy rehetra, de mangataha amin'ny tompo hoe tompo, za de isan'izay miantso anao amin'ny fomadio, ka tory ahy de mety oro-masomamy ary ampiaro ny fiainako mba ho fiainana mikatsaka ny fahamarinana, ny finoana, ny fitiavana, ny fihavanana, fa tsy hirona amin'izay zavatra ironan'ny olona ankehitriny ka mandositra miala amin'ny sitraponao, fa tokony irona makany amin'ny fitiavana, ny fahamarinana, ny fonona, ny fihavanana. De mirary toro-masomamo anao ary de manonona fiadanan'i Jesosy ho anao. Ivavaka sika. Tompo, manova ny antom-pisian'ny olona eo anivon'ny fiarahamonina ianao, miova ny antom-pisianay rehefa mandray anao, ary miova ny antom-pisian'ny fiarahamonina raha toka tojo anao. Io no ambaran'ny teninao hoe mikatsaka sy miantso ny anaranao amin'ny fomadio. Ny fomadio zay tonga mikatsaka fahamarinana, ny fomadio mikaroka sy mandala ny finoananao Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Ny fomadio itoeran'ny fitiavana, ny fomadio manao zava-dehibe ny fihavanana. Alina ny andro Tompo. Atory zay de mangataka famelan-keloko aminao, ataovy madio fo. Ahitany fialan-tsasatra mamy amin'ity alina ity, ho lavitry ny avizanana, ny debideby, ary hitsenan'ny maraina vaovao anatin'ny fahadiovam-po raty eo koa. De vangio ny tokatrano tsirairay avy, vangio ny fonay ho madio amin'ny namanay, madio amin'ny mpiarabelona aminay. Vangio koa ny firenenay izay ao anatin'ny ady sarotra, vangio ireo izay manana tsy salama, vangio izao tontolo izao Tompo, atsiaro fa mitaona azy ireo anana fo madio ianao, fo madio izay midika fangorahana, fitserana, famelan-keloka, fihavanana, tankinao amin'ny mpino zany ary tankinao aminay. Misaotra ry Jesosy Kristy mpamonjy,
amen.